Notsindrin'ny filohan'ny Republikana Rajoelina manokana ny fanamelohany sy ny tsy fanekeny ny fikasana mizarazara sy ampysarabazana ny malagasy tao anatin'ny lahateny nataony nandritra ny fanamarihana ny fahatsiarovana ny tolona tamin'ny 1770. Nasainy araka izany ny malagasy mba tsy hanaiky atao fitaovana ho fahavalo ny fampandrosoana fa iray ina sy iray fo, nantsony ihany koa mba hanaraka ny paikadina petraka sy ny fandaminana ary anana faharetana. Ireto toetra ireto raha ny nambaran'ny filoha dia fa endrenana velan'ireo mpitarintolona tamin'ny taona 1770. Nitarika ny fankalazana ofisialy ny fahatsiarovana ny 9 Martsa 1770 teny Ambohijatovo sy tany Moramanga moa ny filoham-pirenena. Toy ny tamin'ny taondasa dia nanatrika ny ifitaran'ny Firahalahiana na ny iftar de la fraternité nokarakarain'ny filan-kevim-pitantanan'ny fikambanana silamo malagasy na ny FSM ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ny sabotsy 9 Martsa 2022. Ilay fotoana famaranana ny fifadiana isan'andro mandritra ny Ramadan ny iftar ary ny fanotsy tamin'ny fanamarena ny fiafaran'ny volana Ramadan ho an'ny mpino silamo ny iftaran'ny Firahalahiana tamin'ity taon'ity, manamarika ny Firahalahiana sy ny fiarahamientana ho amin'ny fampandrosoana ny fiarahana mandritra io fotoana io raha nambaran'ny filohan'ny Republika nanome toky Andry Rajoelina fa eo mandrakariva amin'ny fiarahamiasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviam-ben'ny Islamo eto Madagasikara. Mpivarotra anjatony indray no nitokana vao maraina tetsy Analakely manohitra ny fanalana azy ireo tsy hivarotra ny amoron-dalana. Nisy ny filanjana sora-baventy nataon'ireto mpivarotra ireto maneho ny tsy fankatoavany ny fanalana azy ireo izany ary niazo ny elapan-tanàna izy ireo androany alatsinainy maraina. Voatery nampiasa bomba mandratratra amin'ny maso ireo mpitandro ny filaminana, nanaparitana ireo mpitokana. Olona iray ihany koa no fantatra fa nentin'ny mpitandro ny filaminana taorian'ny hetsika dia nisy ny fionana teo amin'ny solitena ny mpivarotra sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Taorian'izay dia nilaza ny ben'ny tanàna fa omena toerana 500 eo anelanelan'ny esplanade Analakely sy ny pavion ireo mpivarotra ary tsy andoha hofantsena ao anatin'ny iray volana. Natao izao marimaritra iraisana izao hoy ny ben'ny tanàna hitsinjovana an'ireo mpivarotra izay maro no nifidy azy na tsy maintsy roso amin'ny fandaminana ny tanàna aza ny kaminina. Omaly Alahady no nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy ny ivon'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fidiovana 2022 tao amin'ny Colisée tao anaty rova no nanamarihan'ny fikambanam-ben'ny Andriny sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izany lanonana izany. Ankoatra ny teny anaty rova dia saika nahitana ny fizarana afo tsy maty manamarika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ity ihany koa tamin'ny toerana maro fanamarihana ny taom-baovao fidiovana. Ity no marihana Omaly ity no taom-baovao malagasy voalohany amin'ny taona. Amin'ny volana septambra no marihana ny taom-baovao lohataona araka ny fifanarahana teo amin'ny mpandala ny fomban-drazana amin'ny tambatra manerana ny nosy. Nivoaka mpandresy indray ny ekipan'ny Fanalamanga nanoloana ny CFFA nandritra ny andro fahafito ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara ny farany herinandro lasa teo. Nandresy tamin'ny saray no tsy misy moa ity ekipa avy any Moramanga ity, mitana ny laharany voalohany hatrany noho izany ny AS Fanalamanga raha mivarina any amin'ny laharana faha-efatra i CFFA. Teo amin'ny voka-dala ao hafa dia nisaraka Ady Sahala iray no iray AS Avenir Sainte-Anne sy LGCO Plus, resin'ny disipla FC telo no iray koa sy Kosfa. Nandresy iray no ohatra Adresaya nanoloana ny Yuska Foot, ny Fosa Junior nandresy ny FC Rouge tamin'ny saray no tsy misy.